Ino aho kanefa fandarana iazanao amin'ny mpitandrina Jimsafidina eto amin'ny radio Vaovao Maso. Amin'ny mpifaliana lehibe tokoa no hiara-banantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny T11 amintsika ity. Finaritra indrindra indray izay miaraka aminao anio, manolotra anao ny fandaharana ary indrindra koa te-hanonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ho aminao sy ny ankonanao eo am-panarahana ny ity fandaharana hoe te ino kanefa. Ary amin'ny androny ity izao indray no zavatra izay nijerentsika hoe te ino kanefa vary neka tsy mahay mivavaka akory nefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Dia ahoana zany iza tsy mavita mivavaka ity? dia araka izany hira nataon'ny feo mamantonalina
mivavaha ianao kaza mety ho ketraka no nandraisantsika hafatra sady amin'izay hoe tena tokony tsy maintsy hivavahantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro kanefa atao mampisalasala antsika izany resaka vavaka izany. Maro araka izany sika no misalasalany amin'ny hoe ahoana marina ary ty hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra ao no miteny fa tena mafy be izany ka tsy vitako. Ny sasany indray miteny fa izany hoe mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra izany no tena ahitana vahaolana za rehefa mba tena mivavaka ny ahy fotrany tsy mba mahita vahaolana amin'ny fiainako mihitsiny tsy ampivavaka ary ve za sa izaho mihitsiny tsy mahay mivavaka sa ireo fepetra ny vavaka reno tsy haiko no mahatonga an'ilay vavaka tsy mivaly. Dia aleo ireo karazan'olona maro samihafa na dia mitony tena ho kristianina ary ny misafidy hijeren'ireny atao hoe toninandro izay mivoaka isan'andro amin'ny zavatra maro samihafa na ilay ataontsika ihany koa hoe horoscope. Aleo mijeren'ireny satria ho izy ao tonga dia hita hoe inona izany no momba anao amin'ity andro an'io ity. Ny sasany dia mody manao hoe za mba mijery fotsiny ihany mba imiezako ary iomezako fotsiny izay voasoratra ao tsy hinoko akory fa mba tiako fantatra. Indraindray ary ny sasany te hanamary tena amin'ny hoe ny soratra masina mihitsy nefa ny teny hoe fantaro ny zavatra rehetra dia izany mba hijerevako an'ireny zavatra ireny nefa jereo nefa ny toe-ponao sy ny toe-tsainao sy ny toe-panahinao fa rehefa avy mijery an'ireny ange ianao dia avy mamaky an'ireny dia lasa sainy ary tena mieritreritra tokoa ny amin'ny ho avinao sao dia mba marina ihany re ny amin'izay tenenin'ireny toninandro horoscope milaza ny amin'ny vitanao reny ka rehefa misy zavatra mitrangana eo amin'ny fiainanao na izay verinao ho ratsy na izay verinao ho tsara na izay efa nieritreretinao sy nampozinao na izay tsy nampozinao dia toa manamarina n'ilay nivakiny iny ho ianao dia mipetraka ny fisalasalanao ny amin'Andriamanitra sy ny amin'ny fitediavanao azy isan'andro ka mahatonga anao hiteny hoe za tsy mahay mivavaka dia aleoko ireny no hianteherana, aleoko ireny no hovakiana nefa Andriamanitra ane efa nanome toky fa tsy afohina hasaraka anao manatrika anao mandrakariva izy eo amin'ny fiainanao fa ianao no tsy mahatsapy izany ary izay ilay mahatonga anao miteny hoe raha manatrika marina ary Andriamanitra toa tsy mba tsapa akory izany fanatrehana izany. Aiza marina izany Andriamanitra miteny hoe izaho tsy afohina hasaraka anao akory. Toa tsy hitako izany tanan'Andriamanitra izany nefa toa voalazo ombenimbeny fa tanana mahavontsy. Tsarovy ary fa tsisy afaka mamaritra no avinao afa-tsy ao amin'Andriamanitra rery ihany. Izao ny teny fanampatentanana nomeny ao amin'ny Isaia 5:7. Hainao loatra fa averiko aminao amin'ity andro an'ity ka ny 1:12 manao hoe izao no lazain'ny iray masina Israely teny namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mazava ane izany teny izany ny amin'izay zavatra ho avy no anontany ho azy apetrao amin'ny mihitsy ny fanontaniana ny amin'izay ho fiainanao ary ao anatin'ny vavaka no ametrahanao an'izany fanontaniana izany. Anontanian'ny Tompo re
inona no avy-piainanao fa afaka manana tontolo androm-pifaliana sy tontolo androm-pandresena angenao raha manontany ny tompo. Ary zany tontolo androm-pifaliana sy tontolo androm-pandresena zany tsy miankina amin'izay eritreretinao akory, fa miankina n'ilay mpamaritry ny amin'ny fiainanao. Ary izy ihany no afaka manova amin'ny toe-javatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanao. Mazava raha teo ny teniny, ainy no manova ny zavatra ao anatin'ny indray mpimaso, vetivety hoy izy. Natoina mety efa voafaritra ho anao ary, ainy no manova izany, araka izay efa nolazainy, ary zany no tokony tsy salasalantsika manontany azy. Miresaka aminy, mametraka ny fanontaniana aminy izy raha teo mihitsy ny nangataka izany, anontanio ahy ny amin'ny zavatra ho avinao. Koa dia nahoana reno boky, tantara, izay traika efa n'olombelona tsy afaka hanova ny fiainanao akory no hianteheranao Jereo tokoa izay ilazan'ny ahaizany mamadika vetivety tokoa ny amin'izay zavatra mitranga, ka tokony hanananao an'izany fahasahiana izany anatinazy. Fa koa ny ry havana izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 9:20 Jeremia 9:20 ka ny 9:9 ka hatramin'ny 9:10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tany manga ity va aho, ry taranak'Israely o Jehovah? Indro toy ny tany manga eo tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo ao tanako ry taranak'Israely. Vetivety aho dia milaza firenena sy fanjakana, ongotako sy azerako ary oravako. Nefa raha miala amin'ny ratsy izany firenena noteneniko izany, dia hanenenako kosa ny loza izay nikasaiko hamelezako azy. Ary vetivety kosa dia milaza amin'ny firenena sy ny fanjakana fa ahoroko sy amboleko. Nefa raha manao izay ratsy eo masoko izy ka tsy mihaino feoko, dia hanenenako kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azy. Dia hitantsika amin'izany teny izany fa vetivety ny anatsimbadian'Andriamanitra ny tantara sy ny zavatra rehetra, ary miankina aminao manontany azy izany. Ko amin'ity andro anio ity raha mahay manontany azy tokoa ianao, dia hitanao fa atsimbadika ny mihitsy ny tantara. Dia ilay Andriamanitra mahita anao mahafantatra ny momba anao rehetra, mahita n'io fahorianao io ary afaka mamadika an'izany fahorianao izany vetivety no tokony ho anontanianao an'ny moavinao. Jesosy raha teo raha niresaka tamin'ny mpianany dia nanome toky an'izany mihitsiny. Teo anatrehan'izay mety ho alahelo ny mpianatra raha nilaza izy hoe: andeha tsy ho hitanareo aho ary tsy ho hitan'ny masonareo aho, dia nanome toky anefa Jesosy. Fa raha andeha hirahako aty aminareo ny fanahy masina izay ampianatra anareo sy tari-dalànareo amin'ny marina ary tsy amin'ny marina ihany fa hatramin'ny zavatra ho avy ary. Eny io izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jaona 5:20 ka ny 7:13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy ny tari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay reny dia holazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Jereo izany teny fanomeza tokony omen'ny Tompo antsika izany. Ary izany no tokony tsy hampisalasalantsika ny amin'izay vavaka tokoa, ka anantonantsika azy, satria io ny ifandraisantsika aminy ary io no iresahantsika momba ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra izay tokony hampaherezana antsika, dia ny andoatra izay ao anatin'ny fontsika ao anatrehan'Andriamanitra. Fa Andriamanitra maniry mafy ny ifandray aminao ny resaka aminao ary ny anambaranao izay tena ao am-ponao marina. Mijery ianao hatrany lay Andriamanitsika ninona zavatra manjo anao. Ianao no mety tsy mijery azy,
ianao no mety manadino azy, ianao no mety misalasalany aminy. Enio aringe itiry ty aloha de arao tsara ny tonony, ahitanao an'izany hoe mijery anao an-trano lay Andriamanitsika. Siratrapo nazupa urinyanau delalanalalu vaniubaha lefenanau datema vesaja satianari nanifinuna umai vanamina Fama runumiva vakawanau saya fanyarapa urinama fituizamu irainu nituki nideteso zaitsimangamu apudinya zinda Matetikana samanyana Ruyara pitsapana tuiza Eakazavatsara Famisitinyambara Vitavananu atuniza Sadefatsatanyamina Namalukazanya Drunatsime Timibalika Niterana wacha Yangelaya Jamalitsika Mahailizavacha Leechiza Sitakachau Apudinya zinda Faumana na fauvau Patetikana samanyana Ruyara pitsapana tuiza Eakazavatsara Famisitinyambara Vitavananu atuniza Sadefatsatanyamina Yuvanau furasi fakacha Valiuza watwiza Namalukazanya Drunatsime Timibalika Niterana wacha Yangelaya Jamalitsika Mahailizavacha Leechiza Sitakachau Osana ambotsatovy fitiavana no nihira tamintsika teo any mihira iny izay maminao loatra
antsoanao. Ary zany tokoa no iantsonanao e mba hitodika any amin'Andriamanitra fa izy rery ihany no mahitanao, mafantatra ny aminao. Na ianao izay milaza fa tompony tenanao io ary ne tsy mahafantatra tsara kory ianao izay mahakasika ny fiainanao e. Ao amin'Andriamanitra rery ihany. Ary zany no mahatonga ny fanontaniana mipetraka aminao ankehitriny hoe mba manao ahoana ary aloha e ny fifandraisanao amin'izany Andriamanitra izany? Manao ahoana ny fifandraisanao aminy? Ianao ve tena mba mivavaka? Ianao ilay milaza ny tenanao za tena efa mivavaka foana ngiahy e. Tsisy izay tsy ataoko e, fa maninona mbola tsy mahazo valim-bavaka ihany? Zany ny fanontaniana apetraka ao. Fa ho anao ilay miteny ihany koa hoe za ngefa tsy mahay mivavaka e. Ary zany ilay mampisalasala ahy. Mba te ino an'izany Andriamanitra zany ihany fa tsy haiko mihitsy ilay mivavaka. Tsarovy ary fa ny vavaka ne dia tsy inona fa fanehoanao ny fahatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra, ny fahatserovanao amin'ny fotoana rehetra fa manatrika anao izany Andriamanitra izany. Izany ny atao hoe vavaka. Ka amin'ny fotoana ahatserovanao fa eo Andriamanitra, manatrika amin'ny fiainanao Andriamanitra ka tokony ho anontanianao, tokony ho resahanao, tokony ho henonao. Vavaka izay. Ny vavaka ary dia tsy inona fa firesahana sy fiainonan'Andriamanitra araka izay ambarany amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Tenao ilay milaza fa mamaky Baiboly ary indraindray toa raisinao tahaka ny fahalalana, fahalalana fotsiny ihany zany. Ary io ary mahatonga anao hemotra ka tsy eny. Sahiran-tsaina ianao ny amin'izay zava-misy dia tsarofo fa tsy misy afaka hitaridalana anao afa-tsy amin'ny alalan'ny teniny ihany. Ary afaka mamaha izay rehetra mety ho fahasahiran-tsaina ao anatinao. Ny tenin'Andriamanitra ihany mantsy no mitaridalana antsika ho amin'izay tena izy, ary ahafahantsika mahatsapa zany fanehoan'Andriamanitra ny tenany sy ny fanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Tsaroa fa na inonina mitranga eo amin'ny fiainanao azonao anontanianan'Andriamanitra zany. Ary rehefa anontanianao an'Andriamanitra zany, manana valiny mazava tsara mahakasika an'ireny Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny anjaranao dia ny mandoatra an'izay eo am-ponao, fa ny anjaran'Andriamanitra dia ny mandresy lahatra anao, ny manitsy anao, mitaiza anao, manatanteraka anao. Eny, mahatonga anao vonona amin'ny asa tsara rehetra. Jereo izay anambaran'ny Paoly apôstôly azy raha manoratra an'izao taratasy izao izy eo amin'ny Timoty 2:9-20 sy ny 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny ny tsinjimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandraisen-dahatra, ho fanotsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Araka izany teny izany dia izy Andriamanitra mihitsiny no efa manome toky fa afaka mitaridalana anao, ary ambarany amin'ny alalan'ny teniny izany fitarihan-dalana tanterahany eo amin'ny fiainanao izany. Noho ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary dia afaka miresaka momba ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra isika, ary ampahirezantsika azy manomboka amin'ity androny ity mba handoatra azy ao anatin'ny fotsika tokoa ka hikatsaka
izay tena tenin'Andriamanitra hatonga antsika hamantatra inona marina ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia ho hitantsika fa anana tontolo andro mpandresena sy tontolo andro fifaliana ianao. Tsy afa-misaraka zany zany tenin'Andriamanitra sy vavaka zany. Raha mandoatra fotsiny izay ao am-ponao tsy misy tenin'Andriamanitra ianao, dia tadidio fa hitondranao amin'ny fahadisom-panantenana zany. Ary zany no efa mahadiso lalana no karazan'olona maro samihafa ankehitriny, satria maro ireo olona mieritreritra fa izaho rehefa mba mivavaka dia tokony mba ekeny Jesosy kosa anie, izay mba zavatra teneniko e. Izao anefany manana fomba hoentiny mandresy lahatra anao sy mitari-dalana anao izy, dia tsy misy afa-tsy ny amin'ny teniny ihany. Ka rehefa tsy fantatrao ny teniny dia hitanao tsara fa tsy hitanao akory anefa ny hoe ay izany zava-mahagaga raha hitondrany azy zany e. Hoy ny mpanao salamo, raha mitari-dalana antsika tokoa ny amin'izay vavaka andoharantsika izay ao anatintsika, kanefa hiainontsika n'Andriamanitra koa araka izay ambarany amintsika amin'ny alalan'ny teniny, manao hoe ao amin'ny salamo 8:100, salamo 8:100 vakiko toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ampahirato ny masoko mba hitako ny zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Tenao le mitady fahagagany, ianao le mitady zava-mahagaga amin'ny fanarahana ny tompo, tsy misy afa-tsy ny ao amin'ny lalan'Andriamanitra ihany, ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany no ahitanao zava-mahagaga. Dia loary eo natrehan'Andriamanitra ny fonao ary resao izy, kanefa hiaino ihany koa, dia ho hitanao fa misy zava-mahagaga ao amin'ny tenin'Andriamanitra io. Fa tsy izay ihany inge, tsy ilay hitari-dalana anao ihany mba hampahita zava-mahagaga e. Fa hoy koa ny mpanao salamo eo amin'ny 4:30 eo amin'ny salamo 5:100 io, ome fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho. Raha tonga tokoa ary izay fehevery anao fa manam-pahalalana ny amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, dia tsaroa fa izany tenin'Andriamanitra izany dia mitari-dalana anao amin'ny fitandremanao zany didin'Andriamanitra izany amin'ny fonao rehetra, ka tsy mijanonao fahalalana fotsiny fa tena hoe fiainanao mihitsy zany mitandrina ny tenin'Andriamanitra zany. Be dia be no milaza fa mahalala tenin'Andriamanitra fa tsy mitandrina, dia tadidio fa efa tsy mivavaka izy zany. Fa ny olona tena mivavaka dia ny olona samy resaka mandoatra an'izay ao am-pony ao amin'Andriamanitra, kanefa miaina ary manatanteraka koa izay lazain'Andriamanitra aminy tamin'ny alalan'ny teniny. Dia ho ihany ny mpanao salamo miteny hoe iandreny amamin'ny teninao raha andramako, mihohitra noho ny tantely atao mibavako azy. Salamo 5:100. Dia hitantsika amin'izany fa ilay tenin'Andriamanitra tokoa ange mihohitra noho ny tantely ao am-bava, mahasalama anao, mamelombelona anao, manasitrana anao ihany koa. Tsy hoe mamy fotsiny fa be dia be ny asany. Ndraindray dia eo amin'ilay mamy fotsiny mamaika antsika, fa adinontsika fa manasitrana koa io, mamelona ihany koa io, manala anao ao anatin'ny fahotana ary mitondra anao ao amin'ny fiainana. Dia andao ary tsika nge hiainao ity teny ity, izay firantsika rehefa
miay tenin'andriamanitra isika dia mba eno ange Tsara sady mampahely ka mampifaly ny vona ny teninao naina sakafo ny teninao naina satria fototsy ny teninao no teny tsy mamaty hitantsika amin'izany tokoa fa ilay tenin'andriamanitra ne no mofinaina mahavelona antsika averiko mbenombeno hoe mifamatotra mandrakariva ilay fandraisanao ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka izay ataonao fa rehefa mandray n'io tenin'andriamanitra io ny ainao n'andriamanitra ianao dia afaka mivavaka afaka mandoatra amin'izay izay eo am-ponao ka raha petraka ao tokoa ny fanontaniana hoe inona ary ny azonao entina-bavaka vavaka manahoana no tokony ho tanterahanao dia mamaly anao ny soratra masina ary ny soratra masina rery ihany no afaka mitaridalana anao amin'izany eny io izay lazainy ao amin'ny Hébreu 4 ka ny 9:1 manome toky anao tokoa fa raha manatona azy ianao rehefa avy miainy ny teniny dia tahaka ny manatona azy eo amin'ny fahasoavany eo amin'ilay seza fiandriana amin'ny fahasoavany fakivongely voalaza amin'ny Hébreu 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka aoka sika anatona ny seza fiandriana amin'ny fahasoavany amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho amin'ny famonjena amin'izay andro mahory dia hitanao tokoa izany teny izany hay rehefa mivavaka ne ianao dia manantona ny seza fiandrianam-pahasoavan'Andriamanitra ary tokony hanana fahasahiana amin'izany ianao
seza fiandrianam-pahasoavana no anatonana ho an'Andriamanitra fa tsy seza fiandrianam-pitsarana ankehitriny. Amin'ny mampanjaka azy, amin'ny matompo azy, manana seza fiandrianana izy. Fa mba fantatrao ve fa eo amin'ilay seza fiandrianana fahasoavana eo ny enono mivavaka ao, ary eo no andraisanao famindram-po, eo no ahitanao fahasoavana sy ny fitahiana, eo no andraisanao famonjena amin'izay andro mahaory ianao. Ny fanontaniana mipetraka aminao dia izao hoe tena mba tsaroanao ve hoe manantona ny seza fiandrianam-pahasoavan'Andriamanitra ianao rehefa mba mivavaka? Fa indraindray ianao totra mba mivavaka ihany satria ozy ianao hoe mivavaka ny olona rehetra dia mivavaka mazava tsara ny afatra ao antsika amin'ity andro an'io ity ary mba sahanantona an'Andriamanitra. Fa izao koa rehefa mivavaka dia ampiasao hatramin'ny olo alika ao io. Ampiasao ilo alika ao io, tsy ho anao rery nefa no ampiasanao an'izany satria lasa vavaka ty teny zany. Fa ny Efesianina 4:4-5:10 dia mampirisika antsika mba hivavaka ampiasa aloha alika hatra ho an'ny fianakavianao, ho an'ny firenenao, ho an'ny tenanao. Eno izay ilazany Paoly azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary noho izany no andoliako amin'iray izay azahoany fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ny hahavony sy ny halavany, ary halala amin'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hameno anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Amin'ny vavaka ireny azahoantsika an'izany dia mba manana fotoana mandohalika. Misy lehilahy anankiray izay tena heverina tokoa teo amin'ny tantara riavana, fa olo malaza an'izany atao hoe vavaka izany, ary tena mampirisika antsika hivavaka mandrakariva. Dia gaga ny olona fa nijery hoe teo amin'ny lohalika ny dia nisy kitro mihitsy ary nasiany soratra mihitsy ny teo amin'ilay lohalika nisy kitroko hoe nieriko hoe. Dia rehefa nontanian'ny olona izy hoe ahoana no azakanao an'izao zavatra rehetra mitrango izao, tao tsy taitra akory ianao ny amin'izay zava-misy eo amin'ny fiainanao. Dia izao nyvaliteniny hoe za manana hery. Aiza le herinao? Naseho an'ilay kitro eo amin'ny lohalika ny misy soratra hoe nieriko. Ary aiza ireny mba herinao ankehitriny ny taonanao andao mba handohalika hivavaka? Tena zava-dehibe zany, tsy no anao ihany. Jereo Paoly raha nandohalika ny vavaka, tsy no amin'ny sakafo hohaniny ihany, tsy ny amin'izay ho fitafiany, fa ho an'ny fianakaviana rehetra ozy, na ny any an-danitra ny eny ety an-tany, mba azahoany izany fianakaviana izany anarana, mba hahatonga fianakaviana maro resy lahatra. Dia nampiasa ny lohalika ny Paoly ny vavaka, mba azahoany ireny fianakaviana ireny ny hareny ny voninahitr'Andriamanitra, mba azahoany ireny fianakaviana ireny tanjaka ary anana ny fanahin'Andriamanitra ka handeha amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Dia jereo an'ireo olona manodidina anao hoe oviana ianao no mba nandohalika ho azy ireny ka mba hahatonga ny fanahin'Andriamanitra sy ny toe-panahyn'Andriamanitra ao anatiny. Oviana ianao no mba nandohalika ho an'ny olona mba azahoan'ny olona ny Kristy tena ho raisiny eo am-pony. Oviana ianao no mba mivavaka ho an'ireo kristianina namanao, hahatonga azy ireny hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana.
mahaizantsika mamantatra tsara ny amin'izany atao hoe fitiavan'i Kristy fa raha iresaka amin'ny olontsika mandoatra zay oam-pontsika mahakasika izay nataon'ny olona tamintsika dia haitsika fa rehefa mba andoatra zay oam-pontsika mahakasika izay nataontsika amin'Andriamanitra dia misalasalitsika. Andao hovaintsika indray ny famindrantsika manomboka amin'ity androny ity ka tena hivavaka sika ry havana anatona an'Andriamanitra tsika atsiaro fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika tokoa ane izany fandoharantsika izay ao am-pontsika amin'Andriamanitra izany ka dia sahy tokoa tsika hijoro ary tena hivavaka hangataka isan'andro fa hoy Paoly ihany ry havana amin'ny Kolosianina toko voalohany 9:7-12 hoe ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba hoe ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba handehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny ovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Tsarovy reny fa hivavaka ataonao ary tena manasa anao mba hivavaka tsy mitsahatra mangataka mandrakariva ho an'ny manodidina anao ary rehefa mangataka ho azy ireny ianao dia ny angataka ny mba ho fenoana ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra izy ireny andeha amin'ny fahendrena sy andeha amin'ny fahazavan-tsaina fa ianao koa dia tokony mba hangataka izany ho anao indrindra mba ho fenoana ny fanahy ka tonga anao tena ho mendriky ny tompo anaovanao sitrapon'Andriamanitra izay vavaka tena tokony ataontsika ary dia ny vavaka mangataka mandrakariva ny azahoantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Marina loatra ilay vavaka nampianarin'ny tompo rehefa nampianatra antsika hivavaka izy hoe atao any ny sitraponao satria ny sitrapon'Andriamanitra io ihany no tsara sady marina ary ankasitrahana izay anjarantsika dia ny misaotra an'Andriamanitra fa mampamendrika antsika izy ary anjara lovan'ny olona masina ane zany atao hoe vavaka izany ka raha mivavaka ianao dia manana anjara tokoa ao amin'izay lovan'ny olona masina dia mba eritrerety tokoa izany ary fa ety tany ianao dia mandray anjara lova tsy fifaliana lehibe ve izany hoe ety tany dia raisinao izay lovanao tena izany tokoa fa rehefa mba mivavaka ary ianao dia amboary tsara ny toe-ponao ary amboary tsara ny mombanao rehetrarehetra dia aza mety tsara velatsia anatrehan'Andriamanitra fa matoky azy mandrakariva hoy ny Salamo 2:25 amin'ny anaran'i Jesosy hoe matoky azy mandrakariva ianareo ry olona loany eo anatrehany ny fonareo Andriamanitra no aro atsika. Dia hitantsika amin'izany fa rehefa tena mandoatra izay eo am-pontsika eo anatrehan'Andriamanitra tsika anisan'ny zavatra tena iainantsika ny vavaka tsy ho ataontsika amin'ny fahazarana fotsiny tsony ihany fa tena ataontsika ho fiainana izany ary izany ny tanjony ny ety tany dia ny ananantsika fiainam-bavaka. Milo
dia hitantsika amin'izany hira izay tao amin'ny firana fanampiny moa no nandraisantsika niny ireny mivavaka ao satria fa hitantsika amin'izany hoe tena mifamatotra amin'ny finoana ilay mivavaka kenao ilay misalasala te mahino kanefa zany tsy mahay mivavaka mitaonanao indray andro any tsy zavatra sarotra be akory ilay mivavaka fa na dia tsy sarotra ary ilay mivavaka dia izao mila ampiasainao kosa ny sainao ary izay mihitsiny rehefa mivavaka ianao dia na ny saina na ny fo na ny fanahy na ny vatanao ray manontolo dia ampiasainao amin'izany vavaka izany ny fihetseponao ny safidinao mila ampiasainao amin'ny vavaka avokoa izany satria izany no tena hankasitrahan'Andriamanitra ary izany no zavatra iray tena tediavin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy hoe ny vavanao fotsiny no mipetsipetsona ka mandoatra azy eo am-ponao
tsara nansainao koa ary eny hatramin'ny fihetsem-ponao manao hoana ny fihetsem-ponao rehefa mivavaka ianao fihetsem-po afaka manome voninahitra an'Andriamanitra ve zay madio am-po ihany mantsy no mahita an'Andriamanitra ka raha fofeno loto no entinao mandoatra izay ao anatinao rehetra amin'Andriamanitra dia mba ahoana ho ianao dia mivavaha koa amin'ny ray isika mivavaha amin'ny anarana sy ny fahefan'i Jesosy Kristy ary mivavaha amin'ny alalan'ny fanahy masina satria izany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika hoe rehefa mivavaka tsika dia mila mivavaka amin'ny ray mila mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy izany no azahoana ny fahefan'i Jesosy Kristy ka handraisantsika izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny valim-bavaka izay ataontsika ny tokony ho fantatsika mantsy dia tsy isika nge no mifidy azy izy no mifidy antsika ary tsaroa fa izy ary no efa tena mivavaka ao antsika hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:12 hoe tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba homeny ny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona dia hitanareo amin'izany fa tian'Andriamanitra mba hanana tontolo andro misy vokantsika ary manana tontolo andro feno fifaliana ary fifaliana maharitra fa tsy fifaliana vetivety zao tontolo izao mantsy rehefa manome antsika fifaliana dia fifaliana vetivety no meny antsika fa ny Tompo dia tena hoe fifaliana tanteraka maharitra izany fifaliana ao anatinao izany ary amin'ny alalan'ny vavaka no handraisanao izany fifaliana maharitra izany ary mba hahatonga anao ahazo izay angatahana amin'ny anaran'i Jesosy na inona na inona rehefa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanao zavatra dia fantatrao tsara mihitsy no hoe ity sitrapony dia ity tsy sitrapony dia rehefa sitrapony ilay zavatra angatahanao na inona na inona angatahinareo ho izy dia ho azonareo izany ary izany no antoka tsara indrindra ho antsika izay no iverenantsika foana ary amin'ilay efa nijerentsika teo aloha hoe mifamatotra mandrakariva ny amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vavaka izay ataontsika ka hananantsika fahasahiana mivavaka dia le mila mamantatra sitrapon'Andriamanitra aloha tsika hoy ny epistiliny Jaona 1:5-7 manao hoe ary izao ny fahasahiana ananantsika ao anatrehiny raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miainao tsika izy ary raha fantatsika fa miainao tsika izy na inona angatahintsika dia fantatsika fa azotsika izay angatahintsika aminy mazava izany voalaza izany ny anjaranao izany dia fantaro tsara ny sitrapon'Andriamanitra dia hangatao amin'ny anarana sy ny fahefan'i Jesosy Kristy izany sitrapon'Andriamanitra izany dia ho hitanao fa ho azonao izany dia mety hiteny ianao hoe ka izaho koa mba manana ny sitrapoko hoe izaho hoe ny sitrapon'Andriamanitra no tsara indrindra ho anao izany no ankasitrahana ho anao ary izany no marina ho anao fa izay mety ho sitraponao sitrapony nofinao fotsiny izany sitrapony nofinao izany ary raha sitrapony nofinao izany tsy mahasoanao akory ary tsy mampaharitra eo amin'ny fiainanao izay ilay teneniko teo hoe fifaliana mandalo vetivety fa eo anatin'izay fahalementsika tsy irerintsika koa
fa manampy antsika amin'ny fanahin'Andriamanitra ka miteny antsika, mampianatra antsika, mamonjy antsika mihitsiny amin'izay mety ho fahalemenao. Eo anatrehan'izay mety mampisalasala anao ary hoe sitrapon'Andriamanitra ary ve ty zavatra angatahako ty sa tsy? Dia vakio ny Romanina 9:5-20 ka hatramin'ny 7-20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ho ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Fa izay mandinika ny fo no mahalala ny hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina rehetra. Izany no tena ilanao ilay asa ny fanahy masina ao anatinao, hamonjy ny fahalemenao. Ilay fanahy mifona ho anao amin'ilay fifonana sy fitarainana tsy azo tononona, izay mandinika sy mahalala ny fonao no mahafantatra izay hevitry ny fanahy. Dia inona ary mbola mampisalasala anao? Andao hivavaka dia ho hitanao tokoa ilay fanatonanao ny seza fiandriana ny fahasoavan'Andriamanitra ka handraisanao ny famondram-pon'Andriamanitra sy ny anjara tsara ho an'ny olona masina, ary lova raisiny eto tany ho an'ny olona masina ny vavaka. Izany no mahatonga anay hitaonanao hivavaka ankehitriny ka manasanao mba hampiasa, raha afaka mampiasa ny lohalikao ianao dia ampiasao izany. Raha afaka manondrika ny lohanao ianao dia andao isika rehetra hivavaka. Jesosy tomponay io, misaotra anao tokoa izahay, afaka manantona ny seza fiandriana ny fahasoavanao ankehitriny. Ary indreto izahay, na izanaiza toerana misy anay, manatona anao ankehitriny, mandoatra ny aty anatin'ny fonay, fantatrao hatramin'ny fisalasalanay, kanefa misaotra anao izay Jesosy, fa ny fanahinao no mamonjy ny fahalemenay, ary na dia izay vavaka tonononay ary tsy fantatray, fa izao fahafantaranay, fa manatrika anay ianao, ny fanehoanay fa eo amin'ny fiainanay ianao, dia mba raiso hoe ho toy ny anitra kasitrana eo masina ao Andriamanitra, ka mba ho isan'izay ino anao izahay, ary manatona anao mandrakariva eo amin'ny seza fiandriana fahasoavanao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy tomponay io, fa amin'ny anaranao rery ihany, ary no ny asan'ilay fananao masina no azaonay mivavaka toy izany. Amen. Te ino aho kanefa fandaharana ny arahanao tamin'ny mpitandrina Trimsafy Dina. Azonao ifandraisana amin'ny laharana 034 50 998 93.